Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao Zoma fa 4 ny volana Oktobra izao. Ny Rhapsody ny Fahamarinana io dia mitondra ny lohahevitra hoe AMPIFANARAHO AMIN PLANINY AVY any ambony. Ny tenin'Andriamanitra fanokafana dia nalaina tao amin'ny Jeremia 7:20 andiny 1:12 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hanambinana anao fa tsy hitondra loza, mba hanome anareo fanantenana sy ho avy. Misy zavatra manan-danja mila takatrao momba ny fiainanao. Ianao le zanaky ny anjara voatendry avy any an-danitra. Tsy miaina fiainana kisendrasendra izany ianao. Ny fizotry ny fiainanao sy ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanao dia efa voarindran'Andriamanitra. Ny anjaranao dia ny mahafantatra ireo lamina avy any an-danitra ireo ary mikoriana mifanaraka amin'izany. Arao ny lalana efa nomaniny ho anao, izay efa notendreny mialoha no tonga eo aminao. Hoy ny Efesianina 2:10. Fa asan'Andriamanitra, na hoe azy, fa azy isika, na hoe asan'ny tanany, noforonina indray tao amin'ny Kristy Jesosy, na hoe nateraka indray, mba hanao asa tsara izay efa notendren'Andriamanitra, na hoe nomaniny mialoha ho antsika. Mandeha, na hoe mandeha amin'ny lalana izay efa nomaniny mialoha, mba andehanantsika amin'izany, na hoe hiaina fiainana tsara izay efa nomaniny mialoha sy efa vonona ho antsika mba hiainana. Dia hoy ihany koa ny Romanina 9:7 hoe satria izay fantany rahateo no notendreniko. Rehefa mandeha amin'ny sitrapony ianao dia hiainareo fitahiana ary ho afa-po tanteraka ny amin'izay efa voatendrony ho anao. Ny toerana tsara indrindra eo amin'ny fiainana dia ny eo afovoan'ny sitrapon'Andriamanitra. Raha manana izany fahatongavan-tsaina izany ianao dia ho feno fifaliana foana ary matoky fa na inona hitranga dia handresy foana ianao. Mandrakizay dia mpandresy ianao satria eo amin'ny toeran'Andriamanitra, amin'ny fotoanan'Andriamanitra, manatanteraka ny fikasan'Andriamanitra amin'ny fomban'Andriamanitra. Goavana izany fahantakaran'izany. Rehefa mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia tsy mitebiteby na manahy, manam-piadanana foana amin'ny fotoana rehetra ary tsy tafalatsaka ao anatin'ny fanahiana na tahotra izany mihitsy, satria fantatrao fa mandeha araka ny fandaharam-potoanan'Andriamanitra ianao fa tsy amin'ny fandaharam-potoanan'olombelona. Zava-dehibe ny mahatakatra fa ny fiainanao dia noforon'Andriamanitra andeha avy amin'ny voninahitra makamy voninahitra, ka izany no niantsoana antsika mba hankasitraka azy mandrakariva. Andresy foan'ireo fahavalo tonga manohitra anao ianao satria amanateraka indray anao. Ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoanao ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo. Ao amin'ny Romanina 9:20 misy an'izany tenin'Andriamanitra izany. Dia mankasitraka indrindra tompoko dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao. Ny misy ny fiangonana Kristambasimo dia ety Ambohibao ampitan'ny station Total 2e étage. Ary ny fiangonana Kristambasimo Madagascar ihany koa dia manana fotoana lehibe izay ho tanterahana ao Antsahamanitra amin'ny 15 ny volana Oktobra izao amin'ny 10 Maraina. Koa manasanao tompoko fa ny zavatra rehetra mbola azo tenaina miaraka amin'i Jesosy ary izahay dia hanampy anao mba ahazonao ireo lovanao amin'i Jesosy Kristy. Manasanao manokana tompoko dia tahian' Jesosy ianao sy ny ankonanao.